Fanaovana asa ara-tsosialy kosa nananteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity ny Orange Solidarité Madagascar tetsy Andrahary. Orange Solidarité Madagascar moa dia fantatra fa manohana hatrany an'ireo asa sosialy samihafa ka nampahafantariny ary tamin'ny ity androany ity fa mbola tetikasa maro izany hoe misy 12 eo no tohanany mandritra ny ity taona 2024 ity hoentiny Lova Ramanantsoa Christian Rakotindramanga ny andinindinizay. Tetikasa misy 12 no tohanan'ny Orange Solidarité Madagascar mandritra ity taona 2024 ity. Tafiditra ao anatin'izany tetikasa 4 mikasika ny fananganana village Orange vaovao. 4 hafa mifandraika amin'ny fampiofanana arak'asa, iray mikasika ny sehatry ny fahasalamana, ary ny tena nasongadina nandritra ny valandrisako amin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny foiben'ny Orange etsy Andraharo dia ny tetikasa momba ny fanabeazana sy ny firaisan-kina numerika izay miisa 3. Anatin'ny programme faratsika eto Madagasikara izay azo Madagasikara amin'ity taona ity dia miresaka éducation numérique io ary izay amezana an'ireo ekolim-panjakana PPG CEG no ametrahantsika azy amina école telopolo amin'ny faritra 12 eto Madagasikara mba ahafahan'ireo ankizitsika hoe lina mianatra satria amin'ny fianarana amin'io zany amin'ny serveur dia miaraka tablety satria araka teo moa zany hoe misy ny serveur, misy les contenus numérisés les programmes dia misy ny tablety ahafahan'ny ankizy mianatra manaraka an'le cours zany dia ao anatin'ny ohatrany hoe sady milalao izy. Mitetina 700 tapitrisa ariary ny totalin'ny vola amatsinany fanatanteranareo tetikasa Orange Solidarité Madagascar. Nanamarika aty valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny fifanaovatsiny sy ny arahan'ny Orange Solidarité Madagascar sy ireo nahazo tombotsoa rehetra amin'ity tetikasa ity.